Nanamarika ny ivon'ny fankalazana ny Fjkm taona nijoroana ihany koa ny fiangonana Fjkm Anosipatrana eo anivon'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana Nanana nampiavaka azy araka izany ity tonjobely ity. Notanterahina omaly ny fanamariana ny ivon'ny fankalazana ny Fjkm taona ny fiangonana Fjkm Anosipatrana. Tsangambato telo no nentina nanamariana izany Fjkm taona ny fiangonana izany dia ny famitana ny efitra ny fanitarana ny fiangonana izay eo ambony rihana fiangonana. Mbola betsaka ihany koa ny ezaka izay ho tanterahana entina namariana ny Fjkm taona ny fiangonana. Ny entina namariana an'izay dia misy tsangambato lehibe anankitelo no natao anatin'izay zany. Voalohany indrindra amin'izany ny fanitarana ny famitana tanteraka azy famitana tanteraka ny efitra famitarana tsy ambony rihana efa tena vita tanteraka io amin'izao fotoana izao. Dia ny faharoan'izay ny famakiana ny vahoakan'Andriamanitra ray manontolo ny baiboly. Vakiana ray manontolo zany ny baiboly io efa nanomboka ka 2 taona lasa zay dia vita amin'izao farany volana jolay zao zany ny famakiana an'izay. Misy ihany ny tara ao anatin'izay fa iny iezahana mba vita an'izay ao anatin'ny famity taom-pankalazana ity zareo. Dia ny fahatelo dia ny fananganana ny akany lehibe ry Ambohidrandrina izay amin'ny 900 ny asa lehibe angam'izao no efa totosa. Raha tsisy ny fahasamponana dia raha sitrapon'Andriamanitra dia mahavita any amin'ny volana septambra ny tafon'izay. Somary nampiavaka ny fankalazana ny famakiana ny baiboly manontolo izay efa natomboka ny taona 2024 ka ny mpivavaka rehetra eny anivon'ny fiangonana izay miisa 200 eo no samy nandray anjara tamin'izany famakiana baiboly izany ka teo amin'izany ny lehibe na ny kely ary izany dia natao isan'andro. Ny tanjona ihany koa dia mba ho tsangambato miorina ao anatin'ny tsirairay ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny faha 20 volana Martsa lasa teo ny taom-panokafana ny fankalazana ny Fjkm taona ny fiangonana Fjkm Anosipatrana ary ny volana Desambra amin'ity taona ity kosa ny famaranana azy.